Misy fotoana ny zavatra rehetra ary ianao Andriamanitra no manindry ny fotoana izay rehetra ataonay na amin'ny alina zany na amin'ny atoandro dia ianao no mandahatra azy fa tsy an'olombelona tokoa no alavra ary ny diny ny soratra masina fa izaho no lalana fahamarinana ary fiainana aminao Jesosy ary zay manaiky ho tarihinao tokoa dia tsy lafaka izy fa misy fahazavana ina lehibe izay aposaka eo aminy ary ijoroanao hoe izany fahazavanao izay hitarika anao tokoa ka ny kitaontaona amin'ny fiainanao dia alamako tsara izany dia hazavana ny aizina indrindra azy sary ny fahotan'ny olona izany izay vanginao ka izay nitoetra amin'ny maizina dia ataonao mahita mazava lehibe ary zany koa mbola hiverenanao andrandraina indrindra amin'ny alalan'izao farany taona izay tena fiandohan'ny taona amin'ny fiangonana dia ny firaisan'ny meny hoe Jesosy avy tonga hamangy ny olony fantatrao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainam-panomponao tsirairay avy eo amin'ny olonao eo amin'ny ankonanao amin'ny tokantrano tsirairay avy eto amin'ny firenenay ary zany no hatakay raha mbola mame fotoana tokoa ianao ka mametra izany ho fotoana fibebahana mamangiry fanahy masinao tsy hain'ny olona mibebaka na miverona aminao tsy fantany koro ny faharatsiana tsy fantany ny fahamarinana izaho ny fahamarinana ho iny teninao ka dia matoky zahay fa namasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao tokoa no fahamarinana mitenena ry Jesosy eo araka ny fombanao fa miaino sy mandray ny teninao ny olonao no ny fahasoavanao dia ny famonram-ponao maneraka ny fanahy ampianatra nay ny hevitra ny soratra masina ho voninahitra Andriamanitra ary ny taloha mandrakizay amin'ny anaranao ry Jesosy izay tia indrindra amen. Faly miarabantsika mpianakavy ny finoana ary fanandre sy mbola handray ny tenin'Andriamanitra isika izany dia mbola mijerentsika amin'ny filazantsara araka ny likoa filazantsara araka ny likoa toko fahatelo volahatra ho vakina amin'izany dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina filazantsara araka ny likoa toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina rehefa hitantsika dia rahantsika rehetra mamaky zany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny Tibero Kaisara fony Ponty Pilato ny gouverneura tany Jodia ary Herode no mpanapaka tany Galilea ary Filipo rahalahiny no mpanapaka ny tany Itorea sy Trakonitisy ary Lisany mpakapaka tany Abilena ary Anasy Kaiafa no mpisaorona be dia tonga tamin'ny Jaona zanaky Zakary tany anefitra ny tenin'Andriamanitra ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy tory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny teny Isaia mpaminany hoe injany misy feo miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakalehany ny loasa rehetra ho totofana ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahetsy ary ny meloka ahitsy ary ny lalana mikitoantaona ho amarinina ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra amen. Amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakalehany satria ho avy izy ka ny lalan'i Jehova dia mahitsy izy rehefa zany araka n'izay nitarihantsika tamin'ny tenin'Andriamanitra rentsika teo dia hoe satria mamangy antsika izy milalan'ny tenin'Andriamanitra zay tiny tsy hoe takatry ny saina fa ho latsaka ao am-pontsika dia amboary zany ny lalana naleny ao amin'ny fontsika
amboary ny fotsika. Misy toe-potakian'Andriamanitra amin'izao fiaviany zao. Ho avy tokoa Jesosy ka tahaka nanambaran'ireo mpaminany fe izay ho avy izy. Isaia moa ny fantatra indrindra fa tena mpanambara azy tany amin'ny taona 390 mialoha natongavany dia fa voasoratra hoe zaza nomenantsika zazalahy no teraka ao amintsika. Iza io? Jesosy. Ny anarana atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriny ny fiadanana ao aminy ny fahafenona mandriamanitra azy ary indrindra amin'ny mampamonjy azy. Lavitra zany taona zany nefa rehefa tonga Jesosy dia ao namidjanona apôstôly manambara azy ary miteny dia tonga nofoka nonona teontsika. Zay ny mbola fikendren'Andriamanitra ihany koa amin'ny iverenany dia ahita olona, ahita fo zay afaka handray azy ka ampitoetra azy, ampionina azy eo, hiara-monina aminy araka ny teny hoe eo avoan'ny oloko aho izy zaho Andriamaniny ary izy oloko. Zava-dehibe loatra zany. Efa niseho teo amin'ny tantara ary no amarin'ny tantara. Na marina koa no amarin'Andriamanitra teo amin'ny tantara zay nidirany. Fa tsy misy tsy ho to, tsy misy eto tanteraka. Ny faminaniana rehetra zay nampilazain'Andriamanitra satria ny fanahy masina dia fanahy masina marina fanahin'Andriamanitra no ampilazana. Dia ho avy tokoa iverina Jesosy. Ny fantaniana amin'izay fotoan'izay dia hoe vonona ve isika aninona handray azy. Voalohany dia hoe izy ao naminy ary eo naminy dia mazava loatra hoe handray azy. Ny filazan'ny tenin'Andriamanitra manoloana zany satria ilay masin'Andriamanitra fa tsy olona no iaonana. Ilay tsisy pentina, ilay tsisy ota, ilay marina dia anao ahoana ny ionan'ny mpanotany amin'izany. Dia ambarany tenin'Andriamanitra mazava hoe mba ho tanteraka isika ka tsy anatsiny amin'ny andro fiaviany Paoly amin'ny Tesalonianina voalohany 5:17 zany. Na koa any amin'ny Joda 4:20 hoe tsy anatsiny anoloan'ny voninahitsika. Na koa tsy anatsina mampondra eo anatrenitsika any amin'ny Kolosiana 1 zany andininy 1:20. Ary dia manantitra hatrany ny tenin'Andriamanitra rehetra zany. Miomana. Rehefa misy fotoan-dehibe hatrany testamenta taloha hoe iseho ny voninahitran'Andriamanitra, hanao asa lehibe izy, ho tsiary ny lanitra tokoa, ary hidina izy. Ary amin'ny voninahitra tsy maintsy voaomana ny olona satria tsy ho zakany. Zay ny mpanambarana Malakife izay hoe andro lehibe hoy sady matahotra. Tantsika miverina mamaky azy Malaky 3:7 dia ny 20 hatramin'ny farany io ho avy Eli. Ary eto moa dia Eli na hoe Eli zay manambarany amin'ny Mesia. Dia io fanahy io any koa mbola manambara ito hoe ho avy toa Jesosy ka rehefa zany dia hoe amboary ny lalan'i Jehovah ary ataovy mahitsy ny lalak'alehany. Mba ho an'ny mpanavotana ho asy ianao fa tsy ho afy mandoro na mandevina, ho afy fananganana sanatria raha misy fo afato amiko ka tsy haiko ny tsenan'Andriamanitra ary tsy ankasitran'Andriamanitra ny foko. Ny fitiasan'Andriamanitra ho samy voavonjy itsika rehetra mba tsy hatra amin'izan'izany ny tenin'ny tompona tena no asan'Andriamanitra toinona ary izy dia hono Jesosy tsy fantatro na fitaizanareo dia ampiny hoe miala amiko izy ianareo rehetra mpanao meloko. Jentilisa ve no lazana an'io? Mpanota ve no lazana an'io? Iza no lazana an'io? Dia retolana namartena hoe tompoko voay zahay tsy nety ny vono ny varavaran'ny fanjakan'ny lanitra dia nanamarteny ireo olona dia ao nanataona zay ingenga tsy fantatrao zay inge le izy le nanao fanambarana be, nanao faminaniana, ny tongoteny tamin'ny anaranao, na asa lehibe tamin'ny anaranao, na mokademiny tamin'ny anaranao, na nasitrana tamin'ny anaranao sy ny sisa. Mpanompon'Andriamanitra nefa mikatona aminy ary mikatona mandrakizay ny varavaran'ny fanjakan'ny lanitra satria ahita fotsy ankasitran'Andriamanitra. Anio tonga eto amintsika Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Vonona ve aoka tsy andry tahaka ny sasany miango dia hitantsika eo any ny seona araka ny tonkira zay nataontsika teo izy ho amintsika na afaka hametra hoe ho velona rampitona ny olona raha tsy fantatro kory sanatria zany amboary ny lalan'i Jehovah ataovy maintsy ny lalak'alehany. Ao ny ty hoe amboary ty ina aloha no antony dia satria lay masina indrindra tokoa monjena itsika ka sarotra raha tsy voaomana. Milaza zany fa fahavononana ny takiny amin'ny fianao ho afaka handray azy tokoa. Milaza koa zany fa afaka hanome voninahitra azy ny omana ny amin'izany satria
dra olona manana an'izay atao hoe voninahina ny hoe everina hoe fahefansy fahalebiazana ary dia atao makotroka ery mainka fa Andriamanitra. Ka ny teny eto hoe amboary dia fiarovana asy ianao io, fiarovana asy ianao. N'Andriamanitra ny sasany dia malaina izy dia hoe manerika io tsia fitamana zao ataon'ny tenin'Andriamanitra zao hoe ho avy angary ho avy tokoa Jesosy. Fa izay dia tsy nino ny olona satria na ny antony tsy niomana izy, tsy niomana izy. Ary mazava ny tenin'Andriamanitra raha nanao fanasana izy ho izy dia nisy lehilahy anankiray tsy mba nanao ny akanjony fampakaram-bady, akanjo feno ota, feno fahaltona, izay nentiny hanomezana voninahitra ny mpanasa azy. Afatory izy ho izy, afatory izy dia ary ho an'ny ivelany any misy ny fitomanina sy ny fikitrohana izy. Ome voninahitra zay tokony omena voninahitra hoy ny tenin'Andriamanitra. Izy ny tokony omena voninahitra? Ny Tompo Jesosy Kristy ho avy indray eto amintsika. Sa ho avy kosa isy hanosihosy ahy manao tsinitsinina tsia, hanome haja anao izy, hanome toerana anao tokony izy, tsy toera-potaka feno fahotana, tsy toera niaina fianjakan'ny devoly, fa toerana mazava, toerana masina indrindra, toerana voninahitran'Andriamanitra. Arak'izay ahoana no fidi hoe amboary dia omany tokoa ny dikan'izany, atao vonony zany satria vahiny lehibe no raisiny. Ary amin'izany fivononan'izany na fiomanan'izany dia hoe amboary ao, amboary mantsy dia ny hoe manomana izay, kanefa tsy izay koa inona ny zavatra amboarina rehefa misy ny fahasombana. Misy fahasombana ao, simba ny fon'ny olona no ny ota, amboary izy, mikorotana izy, rava izy, ary rehefa rava ny fony dia rava avokoa ny amin'ny fiainany rehetra, manomboka amin'ny ankona, manomboka ny tokantrano na amin'inona na amin'iny satria efa voamariky ny fahasombana. Ary rehefa zany hoe amboary koa izy dia ny hoe diovy izy, diovy izy satria rendrika eo anatin'ny fahaltona tokoa izy, ka tsy mendrika rehefa iny masina indrindra zay ho avy, ho azy, ho azy, ho azy, ho azy ianao, ho azy ianao no atongavany fa tsy ho an'ny hafa, mba ho vonona isika handray azy tokoa. Rehefa zany amboariny lalana, iny ty hoe lalana hoe amboarina. Rehefa fanamboaran-dalana eto dia ny hoe ataovy mahitsy izy, tsy hoe aza asiana kitotoana fotsy fa ataovy mahitsy izy. Satria mpandinika ny fo izy ditany tokoa fa tsy marina fa feno ota ny fon'olombelona. Ary marina tokoa ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy marina dia iray azy. Tsy ao aminy famarinan'Andriamanitra, ary ny saina nen'Andriamanitra sy manao san'Andriamanitra izy ka tsy ao amin'ny fanahy masina marina tokoa dia fa diso avy hatrany izy, diso avy hatrany. Dia ny fo zay fantatr'Andriamanitra tokoa resy lafy tao amin'ny fahotana, lasa miraikitra amin'ny fahotana, io no vangin'Andriamanitra. Dia ny tenaina Jesosy izay hoe tsy misehoseho izy ny fiavy ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia aiza izy? Ao anatinareo izy, ao anatinareo izy. Ary zay nananterana mandrakarivo, marina tokoa amin'ny saritenin'ny perikopasika hoe ho tonga Jesosy milaza hoe indro mitsangana ao baravarana izy ka mandondona, raha misy miainy mifeo ka mamono varavarana dia hoana hiditra ao aminy aho, hiary sakafo amina, zany hoe hitoetra ao aminy aho, honina ao aminy aho, ho tamana monina ao aminy aho, zany hoe tsy vahiny intsony Jesosy ao aminao. Mahatonga tsika misalasala io ange dia hoe mba fantatry Jesosy aty ve tena nraisiny tokoa avy eo, tena zanak'Andriamanitra, ekeny avy eo tena hoe sakaizany tokoa ka tsy misy hanafenany ahy, tsy misy elanelana amiko, zany ve Jesosy? Raha misy elanelana dia io tokoa no atongavany hoe mba tsy ho vahiny ato amiko sy aminao izy, ka tsy maintsy amboarina na ny toe-po na ny fomba na ny fiainana manontolo satria feno korotanao, maloto ao. Ahoana ho nampidirana vahiny amin'ny trano fahaltona? Tsy mety zany. Na feno vovoka, vovoky ny fahotana, rivo-pahotana, na feno aizina, tranokala, trano tsy madio, sarotra zany. Fa ny mahavarina dia zao, raha ho avy izy dia manaikiditra ho aminy ao izy, tahaka ny nandondonany tamin'ny Zakaiosy. Dia aonao izy nananohitra toninina azy reo olona Zakaiosy hoe io mangeka lehilahy ratsy fanahy, tsy mendrika mihitsy izy io, no hoe vanginao na resana akory. Dia ao ny Jesosy anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena, tsy maintsy miditra Andriamanitra tokoa izy satria resy lavo tao amin'ny fahotana ary andeha vonaizina ny olona. Dia io toerana feno fahaltona io natao ny paradisa, mpamirapiratra ny voninahitran'Andriamanitra ho tempolin'Andriamanitra. Ahoana ary zany? Inofo rehetra tokoa izy ahitany famonjen'Andriamanitra rehefa tafiditra ao amin'ny fon'ny olona Jesosy. Mazava lehibe
zay aposan'io dia ny raim-pimasy voavelany eroka rehetra sitrana ny rofy aretina rehetra maivana ny entana rehetra afaka amin'ny ady rehetra afaka amin'ny fatorana rehetra satria Andriamanitra ilay mazava no tonga amin'ny olona minofo rehetra hitan'io zany hoe tsy mizaha tavan'olona ray zay ary manaraka an'izay dia hoe kena manerina izao tontolo izao fa Jesosy Kristy no tompo hatramin'izao maty dia misy ady hevitra dia nanareo kristianina dia nenareo Jesosy nenay izao kosa ninofo rehetra ary amin'izay dia ndoalika rehetra ho izy dia andoalika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ilay vovotr'Andriamanitra izy tokoa no mesian'Andriamanitra na Kristy dia hoe ilay vovotr'Andriamanitra ary nyvidy ny votoatiny zany hoe fihon'Andriamanitra izany amin'ny asan'Andriamanitra zany dia roa lehibe izy raha ho azy amangatsika tokoa ny voalohany dia ny hanaisitra ny fahotana izy ary ny faharoa miaraka amin'io dia hoe andrava ny asan'ny devoly anaisitra ny ota andrava ny asan'ny devoly dia hoy zao ny apôstôly mikasika izany fantatrareo izy fa izy zany hoe Jesosy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mamisy ota ao aminy pistily voalohany zany amin'ny toko 7:15 koa izay rehetra manatenany hoe ahitan'i Jesosy izy dia no nataony tsy maintsy manadio ny tenany izy manadio ny tenany ho afaka zay le hoe manasa ny akanjony amin'ny ranony zanak'ondry izy ihany angeny manao azy zao safidy kosa ny olona na anaitro diovina izy na atao iziriziry ao anatin'ny fahotany vonona Jesosy hanadio mba azotsika eo naminy ary dia ho mariny tokoa le tenin'ny tompo hoe sambatra ny madio fa izy no ahita an'Andriamanitra zavatra lehibe zany dia hoy ny ten'Andriamanitra ny madio ny sehonao fa madio izy ary ny mpiolakolaka mifetsifetsy mpiatsara velatsy sehonao fa lalintsaina zany hoe tsy manana anjara amin'ny sain'Andriamanitra tsy azo mihitsy ny sain'Andriamanitra fahafahadalana ka amin'izay akaiky azy zany tokoa no isehony fa masina izy evitikeo zany toko 7:3 manadio ny olona ho afatra amin'ny fahotana ary zay natao hoe Jesosy ianarana natao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana Mateo toko 1 zany andininy 2:20 ny faharoa dia ny hoe andrava ny asan'ny devoly dia hoy zao ny apôstôly amin'ny andininy 9 amin'ny toko 7 amin'ny epistily voalohany ihany hoe izao miseho ny zanak'Andriamanitra ho izy dia ny andrava ny asan'ny devoly andrava ny asan'ny devoly raha tsara moa ny asan'ny devoly nga misy andrava azy fa mandrava satria vatsy ny asan'ny devoly ka raha manao fanamboarana ny tompo dia mametraka zany toko lehibe hoe vonona izy hanadio ary vonona izy andrava koa zay tokony ravana ahoana moa nolazany me izy vonona ny antony dia zao haitsika ve ny manamboatra lalana ho an'ny tompo tsy haitsika izay satria fanamboarana lalana no resahana araka an'izany dia mijery ny fotsika ny tompo dia hitany fa misy meloko ao ary dia zay le ten'Andriamanitra eto ny meloko ataoko mahitsy ho izy oko ny meloko ao ahitsy satria zay ny lalan'Andriamanitra dia ampiny azy araky ny voavakintsika teo dia hoe loasa rehetra ho izy mototofa ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahetry meloko ahitsy ary ny lalana mpitontaona ho amarininy raha fitily no votoaty-kevitra zany dia izao masin'Andriamanitra zay lesoka sobanga ao amin'ny fiainantsika olon'Andriamanitra indrindra dia zao fenony eo zay misanatra ho afaka manakona kosa ny vonany arodany io ary ahetriny io fafany io ny meloko raha teo inona atao hoe meloko aza atao hoe manatsiny aloha fa hoe meloko io zavatra io meloko asa misy fanoratana ratsinykely ny fanoratanao raha ity zao meloko ave ty mahitsy zay ary izy ka raha meloko ty sanatria dia mivilana izy zany na mibaraingo izy zany ka ny fiainan'olona meloko raha rabaki teny dia olona diso lalana izy tsy mandeha mahitsy izy tsy mandeha araka amin'ny fahamarinana amin'Andriamanitra izy ary zay le lazaintsareo hoe amin'izay fetsifetsy ozy izy zay moa no andikan'ny baiboly sasany ary hoe mpiolakolaka io dikan'izany dia hoe tsy miaty azy samborona izy zao hoe miporisaka foana izy kanefa dia io no tratran'Andriamanitra eto ahitsiny izy no ny fitiavany azy rehefa zay satria tafadisy manatrean'Andriamanitra izy zay vao miditra lay lafiny atao hoe moraly na hoe etika zany ka ny meloko dia hoe diso ka tokony ho melohina fa ny foto-kevitra dia zao tsy maintsy ahitsy ny fon'ny olona sy ny lalany mba andehanany amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra tsy niteny foana nge Paoly apôstôly naza hoe fa izay kosa izy dia manana ny sainy izy manana ny sainy Kristy ny rearea loatra mantsy hoe Korinthiana hoe be fahasoavana izy
ary zany ny fanikeo ara-kristianina sasany everina fanifahasoavana dia izy lasa tompony nefa pindrana ihany ary mangataka ny atiny izy ka tahaka naiza n'Andriamanitra nanome azy ainy koa manaisitra zay zavatra nomeny indrindra ny fanahy masina raha tsy mitahona ny olon'Andriamanitra mba andehanantsika amin'ny tahotra n'Andriamanitra hatanteraka ny famonjena dia mety za izy andehanana famarinana iaiky tsy mety iaiky ny fahadosoana ny tompo vonina hanavao ny fiainantsika ka rehefa gapoka reo voatoato-kevitra amin'ny andiny soratra masina dia hoe arodana ny hevitra rehetra izay mampisaraka atsika amin'Andriamanitra mba hatonga ny famonjena amintsika vaonao izy ny sofitra tsy lady-dalovina ka tsy andreny ary ny santrolo tsy fotra tsy afaka hamonjy fa mieliko areo no hevitra mampisaraka anareo zay avy reo lazay loasa rehetra sy ny sisa reo dia nyray mpimaso avaozin'Andriamanitra izy ahoana aby ny fanamboarana ataon'Andriamanitra dia manova tokoa ny fon'ny olona zay raha toa hoe fanavaozana ovana io satria feno ota feno tsy fahamarinana izy ary miaraka amin'io ny hoe aringana nasan'ny devoly da hoana ny afatra zay tena zay nitombo tamin'ny Jeremia fezay namangy ny firenen'ny Israely satria nalahelo ny Israely miditra ny fahatolo faratsy ny fahaverezany ny tompo dia nanendry ny Jeremia na dia zaza ry fantatritsika loatra hoe mbola zaza ka tsy mahay mandateny dia aonao izy tsia raha manao hoe mbola zaza ianao fa izao sa manendry anao anio anapahefana ny firenena sy ny fanjakana aninona hanongotra hanjera hanrava hanrodana ary hanorona sy amboly zay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy voanana izy ary atsanana kosa ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny olona fomba ono zany voalohany dia hovain'Andriamanitra ny foniny olona omeko fo vaovao nareo izy ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoritra aminareo nofinareo ny fo vato zay vato aona moa zany vato zany azo resana ve ny vato ary tambatambazana ve ny vato azo irakofana ve ny vato tsy misy fa fasana io dia ny fo vato dia zay fo mafy tsy afaka mandray intsony sanatria voapetaka ny mamay sarotra be zany raha tsy Andriamanitra manaisitra ny fo vatony ny olona ka manavao azy tsy hain'olona io ary tsy afaka izy rehefa afaka kosa io dia aonao izy omeko fo nofo malemy nareo dia tahaka ny atao hoe tahaka ny fon'Andriamanitra fa ny fon'Andriamanitra mihitsy fa tsy amin'ny teny mamaray aman-drentsika fezay hoe zao Jesosy nangatahako aminao satria hitanao maina ny foko dia nangatahako aminao mehoan'ny silaky ny fonao izy na mba hapahany ahy azy dia zao azoko mifandray aminao ary azonao koa mifandray amiko ary manana firaisana velona aminao satria Andriamanitra dia fitiavana ahoana no ifandraisako amin'Andriamanitra raha tsy manana io fitiavana io ary nivokatra ny fanahy masina na ny toetra ny fanahy masina toetra n'Andriamanitra dia ny fitiavana ary zany fanahiko izy ataoko ao anatinareo ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipikoka anaraka azy ny mizikely ataoko fa ena amin'ny telopolo zany dia ny 27 dia rehefa zany dia antery mandrakariva aonao moa lay teny mamindrina anterina saika oza hoe farafakely ny isan-kerinandro eto amin'ity toerana ity sy tenenina hoe isanandro anaka ho izy atolory ahy ny fonao aroka ny masonao ho faly mijery ny lalako oabolany toko 7 andiny 9 tsy hoe hifalian'Andriamanitra ny fahalton'ny foko sanatria zany na ny faharatsiny ka io moantony namonoana azy indrindra raisiny Jesosy teo amin'ny tenany fa ny andraisany azy dia ny anadiovany azy ary ny fanadiovany azy tsy mba hoe savony nalavelona fa amin'ny anao nanadiovan'i Jesosy ny fotsika tamin'ny rano lalina tsy tratrany saina fa ny rano aina ka raha tsy mikorina ao anatin'ny fiainako ny raha velon'i Jesosy dia levina ao anatin'ny fahalotona ao anatin'ny faratsiana ao anatin'ny fahotana ihany mba ho vita ny fihavanana aminy sika hanana firaisana velona aminy ary arak'izay fo vaovao no omeny fo vaovao ka rehefa nomeny fo vaovao manapa-hevitra ilaozy fo manota ilaozy ny ota afozo izy fo zatra ny tahiry ota nanompo ota oka izay fo zatra nanompo ny asan'ny devoly oka izay fo hitoerany fanahy masina nomen'Andriamanitra tahaka ny siny tsy maintsy avaozina izy ho izy misy te handray ny fanahy masina nefa tsy te avaozina izy amin'ny fahatotany amin'nisy faharafesina iny mbola hoe handray fanahy masina simba ny asan'Andriamanitra ary ny fanantsitamanao mazava amin'ny tenin'Andriamanitra ino no ataony lasa mandrofotra izy ka ny sinofotra ny fon'ny olona tsy afaka handray divay roa tsy afaka handray ny divay ny faharatsiana izy sy ny divay ny fanahy masin'Andriamanitra tsy hainy zany naoviana fa tsy maintsy avaozina izy tsy maintsy
tsy avaozona izy satria fampianarana no raisitsika dia vakina vetivety araka an'izany ny tenin'andriamanitra amin'ny bokyny Efesianina dia fa 5:20 ka hatramin'ny faraka amby 30. Efesianina toko faefatra zany dia fa 5:20 ka hatramin'ny faraka amby 30. Vakina avy hatrany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny hoe zavatra ao amin'ny fon'ny olona ka avaozin'Andriamanitra, diovin'Andriamanitra, esorina lainga ho izy ka samy laza marina naminy avy ianareo rehetra fa samy misy ny momba ny tena na matsika avokoa isika tezera fa aza manota arako atsy tratra masoandro milentika ny fahatezeranareo aza manao andolo-pony dikan'io manaraka aza mame fitoerana ho an'ny devoly aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony fa leo kelena ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana aoka tsy alokon'ny vavanareo izay teny maloto teny ratsy fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony anaovana mba azony mihaino fahasoavana le hoe aoka ny teninareo mamsiro dia ny fahasoavan'Andriamanitra izany ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tomboka sy ianareo ho amin'ny andro fanavotana. Andiny faraka amin'ny 30 farany vakitsika esory aminareo ny volentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan ratsy ary loko rehetra matombola men'ny tompo izany dia satria hitany eto amin'ny fiaminao mba tsy homeloka nanatsiny amin'ny andro fiaventsy hijeron'i Jesosy takan'izao fetsy ny devoly dia ny misandoka ny fahamarinana ary ny ten'Andriamanitra eo raha azo ataona ny olom-boafidy aza ho izy dia fitany zany ny vaninandro ankehitriny tsara ho fantatsika izany ary no amin'izany indrindra no mahatongavan'ny zanak'olona ina no antony hatongavan'i Jesosy dia ny andringana ny devoly andrava ny asany fa ina ny antony andravan'ny asany vantony voalohany dia satria tsy misy raisana Kristy sy Belialy ny ten'Andriamanitra tsy misy raisana fa tsy maintsy mandrava tahaka ny hoe nandravana ny asan'ny nofo dia tahaka an'izany ny asan'ny devoly ary ny devoly dia ny asan'ny nofo raha olona mitoetra amin'ny nofo ianao tratra ny akaiky ianao satria fahalemena ny nofo efa resy tamin'ny fahotany tany Edena zany ravan'Andriamanitra satria tsy misy raisana manaraka izany ravana ny asan'ny devoly satria mpandrava ny asan'Andriamanitra ny devoly zany no ataony dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny amintsika tsy fantatrareo va fa inonareo izy tempolin'Andriamanitra zay tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo vo raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosomban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra izay zany ianareo zany isika izay nandray azy Korinthiana voalohany toko 7:4 sy 7:7 zany ravana satria mpandrava ny asan'Andriamanitra ary antony fahatelo raha latsika hoe satria tsy misy raisana satria mpandrava ny asan'Andriamanitra ary miaraka amin'izany ravan'Andriamanitra ny asan'ny devoly satria mpangalatra sy jiolahy izy mpangalatra sy jiolahy inona moa no angalary devoly tompoko inona no sarobidy amin'Andriamanitra tsika teo ny aminy ny fotsika ny foko ny fonao raha tsy ambrenanao io lasibatry ny devoly tahaka an' Jesosy hoe tehivitra ao amin'ny fotsika io koa ny siny zao raha tonga eo izy dino nataony hoy Jesosy tsy avy izy raha tsy angalatra zany hoe hambabo na handroba zay tsy azy dia ny fonao sainao ny eritreritrao ary hamono sy handringana zany no asan'ny devoly zany sa misy amintsika reto afaka ilazana hoe zany nahatsara fahasambarana fa dia sotran'le devoly fa dia namesaina izy kanefa mampitandrina zany tenin'Andriamanitra izany satria akaiky ny farany ny fahatongavan'i Jesosy torina teto amin'ny fotoan'andro ny amin'ny andringiana ny tompo ny asan'ny devoly ratsy izy ratsy ny asany ary mamono tokoa mandringana ary nikendreny dia ny olon'Andriamanitra nikendreny ratsy miambina izy mety anam-pokoa raha variana raha mierikerika aho raha matoky tena aho tratra aho amin'izay fotoana izay rehefa zany Andriamanitra ve mitsitsy ny devoly manaja ny devoly aoana hoy Jesosy efa eo inao nataony nivoainao ary dia ampianarina ary ampiarina amintsika hoe rehefa mamoaka devoly dia atonony mazava hoe makaiza izy makany amin'ny faharimy rehetra afo ary mbola mahazo miverina ve tsy mahazo miverina intsony mpangalatra sy jiolahy afatotra izy any misy fotoany izy fotomanina mandrak'izay ary satria fantany efa very izy ary telo ny androny mandrovitsy ry avako ny devoly mandrovitsy zany ko fantatritsika zany mandrovitsy ina telo mandrovitsy manao viveriny ihany izy ary tsy mitsitsy niza anombana ny asan'Andriamanitra dia na namanao hitanao aza tapitapy koa lataonao fahavalo izy satria le devoly ny miditra ao dia hainao ny teny ratsy azy satria ny devoly maveranao anjaka
zany angeny ny teny voatitsika atao amin'ny fisianina io soro izy n'olo rehetra satria resaka ataony devoly io ankahalana olona fa tsy hitiavanao tandremo zany raha tonga Jesosy ilay ty olona fa tsy mpankala dia aringany io mameramerina ny tena ray aman-dreny fe zay mahavoatsika matsory izy dia zao hajaitsika loatra ny devoly inany hoe hajaina loloavina tampoilo izy no atao ho Andriamanitra ny baiko no ankatoavitsika ny sitrapo no arahintsika ny feony noenony olona anitra tsy afaka mandray intsony izy ilay feo marina dia Jesosy miteny aminy fezina zao tenin'Andriamanitra izy hananantsika fiainana zany zao tenin'Andriamanitra hoe amboary andraisantsika famonjena izy dia mipetraka amin'ny fantaniana hoe manahoana ny lalam-piainako ankehitriny manahoana ny lalam-piainako ankehitriny torotoro ve ny foko amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fitiavana saina manotorotoro azy ratram-piainana ve fahatsompanantenana ve vokatry ny ota vokatry ny sy fahalalana arefo zany raha misy lalana zay izorako ny lalana mahitsin'Andriamanitra matozoko fiainana ve so sanatria mbola lalany ranomaso mandrakariva ka tsy ahitako fifaliany zany ary tsy azoko mandray ny tena hoe fifaliany famonjen'ny tompo ahy sao ny lalany ota zay tsy ahitako fitsaharana araky ny ten'Andriamanitra hoe fa tsy misy fiadanana ho izy manratsy fanahy sao ny lalany fanamarinako ny tenako zao zampany zany aho dia tsy hitako marina fa hoe hay ny voninahitry'Andriamanitra fa atrehiko ary manatrika aho ankehitriny ary voninahitra tsy tonga nitsara nandringana fa mbola amindra fo anangana zay lavo tao amin'ny fahotana sy ny fantsambana amboary ny lalan'i Jehova vao vinao nanamboarantsika azy avana zao ankehitriny ny fandro amin'ny famonjena dia araroty azo atao hoe ampitso tsy ampitso zao ankehitriny zao dia ahoana tokoa i Jesosy zao ny lalana fahamarinana ary fiainana tsy hoe milaza ny fotsiny izy tsy hoe milaza izy satria maro hoe ny tia hahita io lalana io hanaraka io lalana io fa hita ny valy aminy dia tonga eto Jesosy ary manarika asenao izy raha ho avy ianao mandray ny famonjeny ny lalany asa sy ny fampahirezana dia izay lalana no mity aminao aza matahotra dia arao izy raiso izy tsy haiko ny manatona azy fa izy manatona azy ary dia mampanatona azy ary tena zay ny hoe zay rehetra manatonao izy tsy ho lavitra mihitsy dia meteza randray azy meteza amboariny meteza hitsiny meteza hodioviny dia ahoana hoy ny teniny raha velona koa ny Jehova dia tsy sitrako izy ny afatesany ratsy fanahy fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy atao zany dia ho velona ianao ho voninahitry'Andriamanitra vavaka izy mahagaga ianao atao hoe tadiavina ianao marina dia anao toko mitady anay Jesosy satria very lalana tahaka ny omby tsy misy mpiatsy mahafantatra kory izy avy arezany tsy mahafantatra ny lalany na miakaviana ny akavanana satria mitoetra ao anatin'ny aizina ary marina indrindra ny tenao tompo hoe zay mandeha amin'ny maizina dia ho tafotoina izy rehefa zany araraoty dia mbola toandrony any dia mbola eo aminareo ny mazava minoa ny mazava dia izay akogo ao aminao andoalika ao aminao hietry ao aminao hoe ianao ny lalana vonjeo zay fa mpanota diso lalana ary fisaotranao fa vonanarina hanitsy anay ianao hamela heloko anay ianao hanasitrana anay ianao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra andraisanay fo vaovao aminao ary fanay masina dia ny fanainao Andriamanitra mitoetra velona atao anatinay ary amelona anay araka ny lalan'Andriamanitra ho voninahitry'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy irery hatramin'izao mandrakizay amen.